Miarabantsika tsy avindray tratra latsinainy fa 2 volana oktobra izao manona fahazovan'ny tompo amintsika sirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Tonga eto amin'ny fandraisana ny amofinaina indray sika ka dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo velom-pisaorana anao izahay fa mbola afaka mandraindray ny teninao. Misaotra anao izay miaisa amin'ny tanànanay mandrakariva. Isaorana ihany koa ny mivalomivavaka rehetra izay omenao anay. Misaotra sahady ny amin'ny valim-bavaka efa ho avy. Eny fa na dia tsy angatahanay aza dia jerenao izay mahasoa anay. Tompo, andray ny teninao izahay. Mety aiza ianao hiasa ao am-pony maro ka hanambara ny sitraka ao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay tena zanak'ondry ny Paska. Ilay tena zanak'ondry ny Paska. Nalaina amin'ny Lioka 2:25 manao hoe: ary hoe izy taminy, naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana n'ity Paska ty aminareo, teny mbola tsy mijaly aho. Amen. Tao amin'ny efitra ambony toerana fonenana iray tao Jerosalema nipetrahan'i Kristy niaraka tamin'ny mpianany nanodidina ny latabatra anankiray. Nivory izy ireo mba hankalaza ny Paska. Naniry ny hankalaza io Paska io irery niaraka tamin'izy 12 lahy izy. Fantany fa tonga ny orany. Izy tena no ilay zanak'ondry ny Paska ary atao fanatitra izy amin'ny andro hinanana ny Paska. Efa nisotro ny kapoaka ny fahatezerana izy. Tsy ho ela dia tsy maintsy handray ny batisa faran'ny fahoriana izy. Mbola nisy ora tony vitsivitsy anefa ho azy ary nolaniny mba hanasoa ny mpianany malala an'izany. Ny fiainan'i Kristy manontolo dia fiainan'ny fanompoana, tsy niheveran'ny tenany. Tsy tonga mba hotom-poana tokoa izy fa mba hanompo. Izany lesona amin'ny fihetsiny rehetra. Tsy mbola hain'ny mpianany anefa io lesona io. Tamin'io sakafon'ny Paska farany io dia naverin'i Jesosy ny fampianarany tamin'ny alalan'ny sary fanazavana izay tafalatsaka lalina tao amin'ny sain'izy ireo ary tao am-pony mandrakizay. Niresaka mifanatrika ny fanaovan'i Jesosy sy ny mpianany mazana dia fotoana feno fifaliana, tony ary nankafizin'izy rehetra fatratra tokoa. Ny sakafo tamin'ny Paska dia toy zavatra nahaliana tamin'ny fomba manokana. Nanana fahoritsaina nefa i Jesosy tamin'ity indray mandeha ity navesatra ny fony ary nisy aloka nitoetra teo amin'ny endriny. Raha nihaona tamin'ny mpiainany tany anefitra ambony izy dia hitany fa nisy zavatra nitambesatra mafy tamin'ny saina ary na dia tsy fantany aza ny aton'izany dia niray fo tamin'ny alahelo izy ireo. Rehefa nivorona nodidina ny latabatra izy ireo dia niteny tamin'ny feo nitory alahelo mahonena Jesosy nanao hoe: maniry koa aho raha maniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mbola hihinana izany intsony aho mba hara-tanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatry Kristy fa tonga ny fotoana ho azy hialany amin'izao tontolo izao mba hakanesana any amin'ny rainy ary rehefa tiany azy izay teo amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany ihany koa. Azadino tokoa izany fitiavan'i Kristy izany ary azadino ihany koa fa ny fiainan'i Kristy manontolo dia fiainan'ny fanompoana izay tsy niheveran'ny amin'ny tenany. Isika izay mpanara-dian'i Kristy dia aoka ny fiainantsika ho fiainan'ny feno fanompoana ihany koa ka tsy mataho maty tokoa izay miaraka amin'ny Kristy satria fantany izay miandry azy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ahoany amin'izao fiainana izao satria fantany sy nono fa tsara lavitra ny zavatra antenainy sy omeny tompony ho azy. Mba ho aminao tokoa izany teny izany tondra hery anao ary aza mahafoy na mahasaraka anao ny faniriana hanampy mandrakarivany sy hitady sy hikatsaka ny zavatra ara-panahy. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray
ny amin'izany tenao izany amin'ity maraina ity, tao mandrakariva izahay mba hitombo finoana sy hitombo fanatrehanao aminao. Tompo, aoka izahay tsy angozogozo fa hijoro mandrakariva sy fantatray fa ianao no nifidy anay, ianao no niantso anay, ka tsy mba hanongo tenany amin'izao tontolo izao izahay satria ianao no Andriamanitray. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.